Vatsimpana etin'ny pasteur Ratsianarivo Léa. Ampitiavana sy ampifaliana no hanonana ny fiarabanantsika rehetra tratra ity maraina ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina ivavaka itsika ry havana. Indray izany hafaliana fa velon'aina izahay tanteraka ny fanondriana ka dera ho anao ray atolotra tokoa ny tena mba ho fanahy-tsitraka ao satria manaiky sy ekena ho tonga olom-baovao. Izany tononkira-panahy izany no hidiranay sy hanomezanay voninahitra ny anaranao ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina na tratraranay ity maraina ity nanomezanao anay tombonandro mpahavelomana ka dia miarahaba manoroka ny tongotrao masina izay ry zanak'ondry tsy misy kilema nanaisotra sy nitondra ny fahotana izao tontolo izao. Haidino ny fanahinao masina Kristy Jesosy io ao aminay tsiraray fanahy masina midina ty anatinay. Fanahy masina sokafo ny fonay andraisanay ny vatsim-panahy avy aminao ka dia iainanay tokoa amin'izany teninao izany dia hamoa avy zato ny arivo eny tsy hanapataperana eo amin'ny fiainanay ania ny teninao. Ho anao ny tera sy naja ilay tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Alleluia. Amen. Sokavantsika ny baibolintsika amin'ny filazaony tsara ny Luka toko 4:20 andininy 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Luc chapitre 14 verset 25 à 27. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy vahoaka betsaka niaraka tamin'i Jesosy dia nitodika izy ka nanao taminy hoe raha misy manaraka ahy ka tsy maka ny rainy sy ny reniny sy ny vadiny sy ny zanany sy ny rahalahiny sy ny anabaviny, eny ary ny ainy koa aza dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Na zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka ahy dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Amen. Izany tenin'Andriamanitra izany no azahoantsika mandray ny lohateny hoe ny sandany maha-mpianatry Jesosy. Ny sandany maha-mpianatry Jesosy. Na zovy no tsy mitondra ny azo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatro izy. Izao tenin'Andriamanitra izao dia mampiseho mazava tsara ny atao hoe azo fijaliana. Ary ampatsahivina amintsika amin'ity andro anio ity fa ny teolôjian'ny azo fijaliana no ampianarin'i Jesosy eto. Izany teolôjian'ny azo fijaliana izany dia mifanohitra amin'ny teolôjian'ny voninahitra sy ny fahombiazana. Amin'izany dia izay akaiky ny fonao indrindra no asainy ankalainao raha manara dia an Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta tokoa ny olona anankiray. Dia asainy mankala ny ray, ny reny teraka, ny vady andefimandry, ny zanaka, ny mpiray tam-po, eny fa ny ainao mihitsy aza. Voasoratra izany teo amin'ny 5:20. Dia manontany tenintsika tsiraray avy mihaino izao vatsim-panahy izao hoe ilay Jesosy fitiavana izay mandidy ny fifankatiavana araka amin'ny voasoratra amin'ny filazaony tsaran'ny Jaona toko 7:20 andininy 4:30 dia milaza sy mampianatra indray amin'izao fotoana sioro izao araka ity tenin'Andriamanitra novonakintsika teo ity hoe mankala. Ry mpiaino malala izao vatsim-panahy izao. Ny tian'i Jesosy Kristy Tompo ambary eto dia raha ny ray amin'ireo voalaza ireo no tiantsika mihoatra noho izy dia fanompoan-tsampy izay ary tsy ekeny velively satria Jesosy Kristy Tompo ilay
efa nekenao andidy sanabaka ny fiainanao tomponao dia tena saro-piaro aminao. Dia raha maki tsara tsika araka izao tenin'Andriamanitra ao fa reto mpianatra izay nanaradia an' Jesosy reto na reto vahoaka izay nanaradia an' Jesosy reto, rehefa narehan'izany tenin'Andriamanitra izany hoe nazovo no tsy mitondra ny hazo fijaliana ka tsy manaraka dia tsy azo ekena ho mpianatra, dia very hevitra tanteraka ary tahaka an'ireny hoe rarahana ranomangatsiaka tao anatin'ny fony reto vahoaka izay faly nanaradia an' Jesosy reto. Fa izay no fomba an' Jesosy, milaza ny marina izy, na dia sarotra henoina aza izany, na dia sarotra hakatoavina ary izany, na dia mifanohitra amin'izay mety eritreretintsika ary izany, fa dia ambaran'i Jesosy ny teny fahamarinana tsy misy kilema satria tiany niazahoany izany mpanaradia izany, tiany niazahoany reto vahoaka reto fiainana be dia be, dia mbola ety ambony tany ary rahatray any an-danitra. Ary dia izay tokoa no hamafisy ny tao amin'ny filazantsara ny Jaona 9:7 manao hoe nisy ny te hiala dia ozy izay te hiala dia afaka miala. Voalaza izany ao amarin'ny filazantsara ny Jaona 9:7. Dia samy mandiny tena avy tsiraray avy hoe iza amin'ireo voambaran-teny aloha ireo, ray, reny, vady, zanaka, mpiray-tam-po, ny ainao ve no tianao mihoatra noho Jesosy na maka toerana betsaka ao anatin'ny fiainanao? Dia tsy azo eken'ny Tompo ho mpianatra izany. Fa misy sandany lehibe ny mahampianatra sy mampanaradia an' Jesosy Kristy Tompo ry havana. Ary tsy nafen'i Jesosy velively fa ny lalan'ny hazo fijaliana no izoranao. Lalan'ny hazo fijaliana no izorako, izorantsika raha nifidy an' Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta isika. Fa na izay amin'ny fonao indrindra aza, esorina eo aminao raha ino lasa sampy ho anao ka anakalozanao azy. Satria tiany loatra mantsy zaso ianao hoe tiantsika hazo ny lanitra. Ary izany lalan'ny hazo fijaliana izany, satria lalan'ny hazo fijaliana dia tsy maintsy mandany asan'ny diavoly tsika, tsy maintsy mandany filany nofo tsika, tsy maintsy manda izao tontolo izao tsika, tsy maintsy toerintsika izany rehetrarehetra izany satria ny fanahy sy ny asan'ny nofo dia mifanohitra ka tsy afaka ny hiara-monina ny fanahy masina sy ny asan'ny nofo. Amarin'ny bokin'ny Galatiana izany 5:7 sy ny bokin'ny Romanina 5:5-9. Tsy maintsy mandalo ny lalan'ny hazo fijaliana ny tena mpianatra Jesosy Kristy Tompo marina, satria izay ny lova avy taminy. Amarin'ny ao amin'ny bokin'ny Romanina ihany koa izany, ao amin'ny 5:5. Ka raha tiantsika tsiraray avy, raha tia azy ianao, raha tiako Jesosy Kristy Tompo, tiantsika ny andova azy ary tiantsika no hiara hitoetra aminy, dia tsarovy fa izao tontolo izao dia tsy maintsy akalantsika izao tontolo izao. Ary dia mazava ho azy fa ilay diavoly koa dia mifofo ny aintsika mandrakariva, manao ny fomba izay hahatonga ny olona sy ny manodidina antsika ankalantsika. Amarin'ny filazantsara ny Jaona 5:12 izany, 2:20. Ny lalan'ny hazo fijaliana izay iarahantsika amin'i Jesosy amin'ny maha-mpianatra Jesosy antsika marina tokoa dia io no anefeny antsika, anadiovana antsika, anamboarana antsika, satria tsy maintsy ho amin'ny fahoriana be no hidirantsika ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Voamarin'ny asan'ny apôstôly 4:12 izany 2:20. Zaho anefa
no vaovao mafaly ry havako malala amin'ity andro anio ity. Ny sandany mampianatry Jesosy Kristy Tompo, ny sandany mampanarady antsika any Jesosy Kristy Tompo marina, ny sandany lalany azo fijaliana mety ho mafy kanefa mamy any aparany satria mitondra aiso anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary tsy mavesatra satria miara mitondra amintsika tsiraray izany azo fijaliana izany Jesosy Kristy Tompo, lay tompontsika, lay nekentsika andiditsy anabaka ny fiainantsika. Ary hitantsika tsara tao anatin'izany ny tantarany Daniela sy ireo namany izay rehefa nanaradian'Andriamanitra raha izy dia nafanaina impito ny lafaoro mirehatra afo mba handoro, mba hamono azy ireo, kanefa tsy nampitsonika azy ireo velively izany. Mihoatra lavitra noho izany koa tsika ry havako rehefa vonona marina ny anaradia an Jesosy. Zava-panahy tsara indrindra ny manaradia an Jesosy noho ny famirapiratana izay ratiratin'ny devoly ka hitarika antsika tsy handeha amin'ilay lalan'ny azo fijaliana. Ary ny fomba izay ampiasain'ny devoly sy aratiratin'ny devoly na ireo atoko-ponoana hafa na ireo izay mitondra ny théologie de la gloire na ny théologie de prospérité, izany hoe mitarika anao amin'ny voninahitra, mitarika anao amin'ny fahombiazana hatrany fa tsy misy mihitsy ny ady saina sy ny ady panahy, tsy misy ny azo fijaliana dia mazava ho azy fa lalana ataon'ny devoly izany hatonga anao tsy hanaradia an Jesosy feno sy tanteraka. Tsarovy ry havako malala izay mihaino izao vatsim-panahy izao, fa rehefa misy ny adi-tsaina manjoanao, misy ny adi-panahy izay diavinao, na ny rano sotroina toa mangidy, ny sakafo hohanina toa tsy voatelina, ny torimaso toa tsy hita, fa rehefa Jesosy lay nandresy ny asany ratsy, nandresy ny fahafatesana, lay Jesosy Kristy Tompo lay nitondra ny azo fijaliana, izy no hanome anao ny fiadanana, izay fiadanana hitoetra mandrakariva ao am-ponao. Koa dia manomboka anio ara dia tsarovy fa tsy maintsy misy ny sandana mampianatra Jesosy Kristy Tompo avy any Nazareta, ary tsy maintsy mandaha ny zavatra rehetra itsika ka mitondra ny azo fijaliana raha teo mpianatra Jesosy Kristy Tompo marina tokoa. Mahay reza ry havako fa Jesosy Kristy Tompo lay nandresy ny zavatra rehetra no manome antsika ny fiadanana ao anatin'izany rehetrarehetra izany. Vavaka isika. Misaotra Jesosy Kristy Tompony amin'ny teninao, ny amin'ny vatsim-panahy izay nomenao any androany, fa tsy maintsy mitondra ny azo fijaliana tokoa izay raha te hanaraka anao, raha te ho mpianatra ho marina, ary tsy maintsy mankahala ny ainay, ny ray, ny reny, ny vady, ny zanaka, raha toka te hanaradianao, satria tsy tianao mantsy reny zavatra rehetrarehetra reny ho lasa sampoka aka ny toeranao. Fanahy masonao, ampianaro izay tsiraray avy ara, tena hatsiaro ny sandana izany mampianatra ao izany Jesosy Kristy Tompo, hatsiaro fa ianao nefa ny kely andiditsy anabaka ny fiainanay, hatsiaro fa ianao no manana ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanay, hatsiaro fa ianao no tompony angalanay hevitra sy torolalana
amin'ny atsipirian'ny fiainanay atsiaro fa fitiavana mandrakizay no nitiavanao anay. Sambatra Jesosy manana anao, tazony mafy fa tsy mantana anao ny tsirairay avy, ary manapady Jesosy Kristy Tompo ao anatin'ny fonay eo ambanin'ny fitarian'ny fanainao masina. Mankasitraka, mankatelina tamin'ity andro anio ity, fa vonona izay mbola hanavaon'ny fanorantenanay fa ho mpianatra aho, ho mpanomponao, ho mpanaradianao, ary hitory ny filazantsaranao tsy misy klema eto amin'izao tontolo izao. Ho anao ny tera sy ny aza, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Aleloia. Amen.